3 minitra. Omeo 3 minitra fotsiny aho ilazako tantara mety hanova ny fiainanao. Misy Andriamanitra tokana, izy ilay nahary ny lanitra sy ny tany. Ny zavatra rehetra nohariny dia tena tsara avokoa. Fa ity zavatra iray ity no tena sarobe dia amin'ny indrindra. Nohariny araka ny endriny izy io mba hity azy sy ho tiaviny. Tsy inona izany fa isika. Fa raha ohatra ka tokony nisafidy ny ity sy nanana fifandraisana aminy isika, dia naleontsika nisafidy ny aina ao an-tenantsika fotsiny ihany. Tiantsika ny fe ny fiainantsika, ka ny zavatra tiantsika natao ihany no nataontsika, na dia nankarary ny fony azy izany. Kanefa io Andriamanitra io dia madio sy masina ka tsy afaka manana fifandraisana amin'ny olona miaina ao anaty fahotana, ka noho izany dia simba ilay fifandraisana. Okey, fa raha tiantsika tokoa Andriamanitra, afaka hodiany tsy ho hita fotsiny ary ve izany ny fahotantsika? Tsia, satria Andriamanitra tsy hoe fitiavana fotsiny akory, fa masina sy manana ny rariny tanteraka ihany koa izy. Ka noho izany dia mila mitsara sy manasazy ny mpanota izy. Izao ary, raha ohatra ianao mangalatra fananan'olona dia mety higadra elaela. Raha mamon'olona ianao dia mety higadra mandra-pahafaty. Fa fantatrao ve hoe inona ny sazin'ny olona izay manohatra ilay Andriamanitra tsy toa? Fahafatesana. Ary noho izany dia mendrika ho antsika tsirairay avy izay nanota tamin'Andriamanitra ny hofaty. Fantatr'Andriamanitra tsara ny sazy mendrika antsika. Na dia izany aza dia tsy tiany raha hofaty sy tafasaraka amin'ny mandrakizay ilay zavatra nohariny. Kanefa raha tsy nisy nanefa ny sazy ny fahotantsika dia tsy afaka nanana fihavanana tamin'Andriamanitra indray isika. Fa izao ry namako isan'ny hatsarany filazantsara. Na dia miaina tamin'ny fiainana mifanohatra amin'ilay mpamorona antsika azy isika, izy dia mbola tiantsika ary nandefa ny zanany tety an-tany, nanefa ny sazy mendrika ao antsika dia ny fahafatesana. Jesosy, ilay marina, ilay tsy manan-tsina, dia maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hanesorana ilay fahotantsika izay nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Maty ho anao izy, latsaka ho anao ny rany. Ka izao, izay rehetra mametraka ny finoany amin'i Jesosy ka manaiky fa izy dia maty nisolo ny toerany ary vonona hiala amin'ny fiainam-pahotany sy hanaraka azy dia ho vonjena. Ry namako, vonona ve ianao ny hibebaka? Satria io Jesosy io dia tsy ninjano natao ampasana, fa Andriamanitra dia nanangana azy tamin'ny maty, ka mbola hiveriny izy hitsara ny olona rehetra araka ny zavatra nataony avy. Ka amin'izany andro izany dia hiseho raha niainao an'ilay mpamorona anao ianao na niainao an'ny tenanao. Raha tena nankatoa azy ianao na mpandeha am-piangonana fotsiny ihany, ireo izay manolotra ny fiainany ho azy dia andova ny fanjakan'ny lanitra. Fa ireo izay manaraka ny filan'ny tenany fotsiny ihany dia andray ny fahaverezana mandrakizay. Eny ary, efa renao izay ny tantara ka anao ny safidy, hiainao an'ny tenanao fotsiny ihany ve ianao sa hiainao an'ilay mpamorona anao?